Ny aratsy kosa ny filaharany misy any Madagasikara eo amin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Nisy tokoa ny filaharana navoaka ny RSF Reporters sans frontières mikasika izany. Manana ny heviny mikasika izany ireo mpanao gazety izay manohitra hatrany ny fampiarana ny lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety misy amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Ny emitra laharana iray ny toerana misy any Madagasikara eo amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety raha ny tableau navoaka ny RSF Reporters sans frontières. Izany hoe raha faha 450 ny taonina 412 dia ny emitra faha 750. Ho an'ny Lalatina Rakotondrazafy midika io fiemorana io fa enony teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny etsika fanoherana ny lalàna mifeny serasera. Manamafy ny tokony amerenana ny fandinihana io lalàna io ny tenany. Faly izahay satria midika fa hitan'ny teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany ny ady nataon'ny mpanao gazety malagasy mikasika ilay code de la communication na lalàna mifeny fifandraisana izay napetraka hoe mamona an'ilay fahalalahana nge io fa tsy mamelona an'ilay fahalalahany dia zahay zany mahita sy mino hoe misy mahatsapa izay kombana ny ady natao izay. Amin'izao fotoana izao moa niova ny ministra misahana ny serasera dia izay zany ao anatin'ny MLE na ny mouvement pour la liberté d'expression dia manantena mihitsy hoe hanaiky ny ministra mba hamerina indray andatabatra boribory aniny resaka lalàna amin'ny fifandraisana iny mba iarahana amin'dinka satria talohana ministra ny ministra amin'izao fotoana izao izy mba anisany hoe nanana position modéré nga zany filazantsika azy ohatrany hoe raha izy ny teo mety mba hafa ny fandehany satria nanaiky ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety izy ka asa amin'izay rehefa tonga eo izy hoe anaiky fampiresaka amin'ny mpanao gazety kosa resaka mba natao fotsiny zay zany tena manantena hoe isy dialogue eo amin'ny mpanao gazety sy ny mpitondra fanjakana mba hatongavana indray amin'ny hoe ndao averina andatabatra boribory ny code de la communication izay ny takinay hatramin'izay. Arak'izany miantso ny tokony amerenana andinihana ny lalàna mifeny serasera eto amintsika i Lalatina Rakotondrazafy.